Mbola faly miarabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako. Mbola voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany no ahafahako mijoro vavolombelona amintsika tsirairay avy amin'ity andro androany ity. Anio ny tenako dia anambara ny fahitana izay nasehon'ny Tompo ay tamin'ny 22 août 2024 dia nampiseho fahitana ay zany ny Tompo tao amin'ny chambran'ny anadahako dia nahita anjely goavana be, anjely mamirapiratra sady tena avo be nijoro teo ampovoan'ny chambran'ny anadahako. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Dia isika zany tokony tsy hanay satria ny Tompo efa miaro antsika. Amen.